isaorantsika an'Andriamanitra dia hitaka mafy dia mafy isika tompoko. Arabaina daholo ianareo rehetra izay tonga manarika ty fotoam-pivavahana ity. Arabaina toy izany ianareo izay ihany tokantrano misy anareo any. Amin'ny anaran'i Jesosy ahitan'Andriamanitra sy ny voninany ane itsika tsiraray avy. Androany mahazo manantena ianareo izay marary fa ho sitrana. Na dia ianareo ane tokantrano any azy dia afaka no sitrana. Ny manana olana ihany koa tahaka izany satria ny vavaka ataoko anareo tsy marana ny taona miaraka amin'ny olana ianareo miaraka amin'ny ranomaso fa marana ny taona miaraka amin'ny fifaliana miaraka amin'ny fitahina. Teka mafan'Andriamanitra isika tompoko. Hivavaka isika ary metrika ty fotoana ity eo an-tanan'ny tompo. Andriamanitra dia raina sy ankalazaina mandrakizay ianao. Apetraka impelantananao tompo ny fotoam-pivavahana androany na ho anay eto amin'ity toerana ity na ho andreo namanay izay natokantrano any ny tsiraray avy aminay dia samy mandray fahasoavana daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha eo, misaotra. Halleluia, amen. Samy tahin'Andriamanitra isika raintsika mitarika fiderana ranabavy Elso no tarika antsika amin'ny hira anankitelo. Halleluia, halleluia. Dia faly miarabantsika rehetra indray tompoko a tonga amin'ity fotoana tapany fahatelo ity dia fiadanan'ny tompony eo amintsika tsiraray avy. Amen. Dia rabaina manotoy izany ihany koa ianao izay manaraka amin'ny tambazotra sy amin'ny fahitalavitra ny tokantrano any. Andriamanitra dia Andriamanitra manerana mahay zavatra rehetra ka mino ianao na dia any tokantrano ary fandray zavatra amin'ny tompo ianao amin'ity androany ity raha mino ianao. Amen. Manasa antsika rehetra hitsangana eo amin'ny toerana misy antsika anompo amin'ny tompo amin'ny fidirana isika. Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana. Tsy hijery ny fahalemeko sy fahalemenao, ny tsy fahatanterahako sy ny tsy fahatanteranao, fa naneho fitiavana mandrakariva izy. Tsy hoe maneho fitiavana fotsiny fa izy mihitsy ilay fitiavana. Noho izany indrindra androany dia andeha kozasy ianao mba hamaly fitian'Andriamanitra. Sady izany ve raha tsapanao fa tena tianao Andriamanitra, fanompona manao ahoana ny tokony homendrika azy amin'ity androany ity. Ok izay le tahaka ny olona manatrika fotoana fotsiny ianao, fotoana tsy andraisana na inona fa oka tena ho sarobidy aminao izao fotoana izao. Amen. Oka ho sarobidy aminao izao fotoana izao satria Andriamanitra dia Andriamanitra be fitiavana. Raha ny tsy fahatanterahako, raha avoaka amin'ny écran be anankiray ny fiainako sy ny fiainanao dia tena hoe sisy limina azontsika taona dia ny anonona akory ny anaran'Andriamanitra azy. Saingy no le fitiavan'Andriamanitra dia noentiny amin'izao toeram-pamonjena zao zasy ianao. Mino androany fa raha eto Andriamanitra le be fitiavana, tsy jerijery anao fotsiny izy fa ninina zavatra manahirana anao dia za hoe amaolana anao any Andriamanitra. Raha mianary ianao dia mino fa hifanasitranana satria eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra dia misy fanafahana. Oka tena ino an'izany foana ianao isaka manatrika fotoam-bavaka tahaka an'izao, fa ny fotoana misy ny fanatrian'Andriamanitra dia miavaka indrindra tsy tahaka ny fotoana rehetra. Andeha isika hideran'ny tompo ao anatin'izany satria Andriamanitra mahery any Andriamanitsika. Amen. Ndao arisika ty. Por
Andriamanitra mahery zany amin'izao fotoana izao. Namidra fo amiko sy aminao izy dia tarityana androany tsy zasy ianao. Andesika mbola hanome voninahitra azy. Andriamanitra fitiavana ianao Andriamanitra. Lehibe indrindra fonao ary sy arefesina tsisy azo arina aminao. Makasitraka anao zay fa zahay toy izao dia noho ianao. Makasitraka. Raha ny fo maraina zay dia milaza amina isan'andro ianao fa ampoanao ny fahasoavana. Makasitraka Jesosy tena misaotra tompo maraina. Misaotra Jesosy. Kami evita di bumana
Tsisy azoarina aminao. Miankohako anatrehany fahalehibiazanao zay Jesosy. Sy ny fahatsaranao rehetra. Indrindra fa ilay fitiavana lehibe natolotra ao anahy. Mendrika anao Jesosy. Mendrika idirana. Mendrika ny ankohofana ianao. Saotra Jesosy. Mankasitraka anao zay Jesosy. Makatoerana daholo tsika rehetra tompoko. Ty volana novembre dia avy tsika ity moa araka ny fanambarana taminareo dia isy délivrance goavana be. Zany hoe ny tanjona ny tsiraray avy tonga eto zay mahatsapa-tena fa mbola misy ozona na fanaratsy mitondra fahafatesana eo aminy dia hovonjena sy ho afana amin'izany izy. Ka mba tonganao andray izay fanafana lehibe zay dia andao andohaly ty vavaka isika teny vavaka ary an'olo tena ho an'Andriamanitra anolotra fiainatsika ho an'i Jesosy ary zay zavatra tsapanao fa ratsy nataonao na tsaraka sitrapon'Andriamanitra ny ainanao anaovana fivonana sy fibebany zany amin'ity andro androany ity. Tonga dia andohaly ty vavaka isika ny mpidera zany tonga dia makato zany nareo satria lokana fotoana maharitra anaovana vavaka tsika rehetra.
samy mivavaka izy. Atolory tsara ho an'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra. Atolory ho an'Andriamanitra momba antsika rehetra. Anao fifolana malaky zay zavatra tsapanao hoe tsy nety na tsy nasoa kanefa niainanao. Mba tsy voasakana ny famonjena sy fanafahana anao amin'ity androandroany ity. Samy mivavaka asandrato avy dia avy mihitsy feonao. Malora tena tsara ho an'Andriamanitra isika tompoko dia anao fifolana amin'Andriamanitra ny tsy nentina ataonao mba tsy voasakana ny valim-bavaka. Ny fonao amboaro, ho fo vaovao, ho fo tsara. Mamela heloka ho andre olona zay nanisy ratsy anao. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra. Asandrato avy dia avy fianao. Ho anareo any tokantrano ihany koa dia afaka mandoalika ianao e. Raha maketaeta fanafahana ianao dia ho ia hoe mandoly manao vavaka tahaka ny ato am-piangonana.
amin'ny anaran'i Jesosy vonjena daholo anie ny olona rehetra toka eto satria Andriamanitra mela heloka andreo olona zay maiky fahotana ary Andriamanitra hamonjy andreo olona zay mila fanafahana manoloana fisina ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana ny domina tao amin'ny fiainana zay rehetra toka eto androany dia mendrika ny vonjena daholo amin'ny anaran'i Jesosy. O ny rany Jesu, o ny rany Jesu, o ny rany Jesu no manadioany. O ny rany Jesu, o ny rany Jesu, o ny rany no mampandresia iny. O ny rany, o ny rany Jesu, o ny rany Jesu, o ny rany Jesu no manafaka iny. Dia makatoerantsika rehetra azy. Dia raisika ho zava-dehibe ny nafantsika niaraka nandohalika ny vavaka teo a. Torevitra omeko anareo a, tohizo ilay vavaka tahaka natao teo any tokantrano misy anareo any. Ty vola novembre ity mantsy dia fahady ifanaovantsika amin'ny ozina sy fanaratsy tena fahafatesana. No zany a tena mila vavaka tsara ianao, mila manolo tena tsara ho an'Andriamanitra ianao, ary mila anaovanao fifonana foana zay zavatra mety hoe tsy tsara na tsy nasoa nataonao mba tsy voasakana ny hetsika lehibe zay ataonay mpanampon'Andriamanitra ho anareo. Iteka mafy ho an'ny tompo isika. Ataovy mafy ny teka tompoko. Ataovy mafy. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Dia amin'izao fotoana izao tsika dia andao hiroso amin'ny fitondrana ny fanatitra. Tiako anareo a ho kristianina, ho fiangonana manam-pinoana ary masa manome fanatitra mihoatra noho izay noeritreretinao sy izay noheverinao azy. Asa manaiky fetifetseny devoly na fitapitany devoly isika satria ny famafazana ataontsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tantarain'ny Baiboly fa lala-pitahina ho antsika. Raha tsy zany ve ny teny Jesosy hoe omeo dia mba omena ihany koa ianareo. Raha tsy zany ve ny tenin'ny Baiboly, ny tenin'ny Tompoandriamanitra tsy toa hoe entina mpahafolokarena anareo dia ina no havalako anareo ho i Andriamanitra sokafaka io varavaran'ny lanitra io fa misy varavarana io dia ho ampidiniko ny fitahina manambiampy ho anareo dia lasa tonga olona manamaizy azy ianareo. Dia hoy aho hoe atraiza re ny finoanao an'izany teny zany raha mino anao dia mamafaza ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary mamafaza mihoatra noho izay noheverinao na noho izay takatrao zany. Dia ety alohana ety zany ny boatina mpahafolokarena, eto alohana eto ihany koa boatina émissiontsika. Rehefa avy eo tatazana eny atoerana zany ny fanatitra fanaontsika mazatra. Andao ary a mbola nompon'ny tompo, mbola nompan'Andriamanitra amin'ny alalany iray ihany isika rehetra. Dia maloso tompoko.
eno tsara ity tenin'ny baiboly zay vakiko aminareo ity ary eno tsara tahaka zany any koa zao afatra entiko ho anareo izao
raha miaino anareo ka mandray dia hiasa Andriamanitra ka na iza amintsika toga eto matsapa hoe mbola misy ozina mitatao eo amin'ny fiainana na mbola misy fanaratsy mamatotra sy managetra izy dia inoko fa amin'ny alalan'izao teny vakiny izao amin'ny alalan'izao afatra etiko izao dia hamonjy sy hanafakanao Andriamanitra. Amen. Ato amin'ny boky Salamo matsy misy teny tahaka izao, nandefa ny teniny izy mba hasitrana ny marary, nandefa ny teniny izy mba hanafaka andreo olona ninjera izany. Amen. Sokafy ary ny Baiboly ato amin'ny Mpanjaka faharoa toko faharoa dia vakina manomboka amin'ny 10:20. Toy izao voasoratra: aroy ny mponina tao amin'izany tanàna zany tamin'ny Elisa. Zany hoe ny mponina tao Jeriko zany eto nanantony an'i Elisa mpanompon'Andriamanitra, satria fantany fa mpanompon'Andriamanitra io, lehilahin'Andriamanitra io, ao amin'ny tanan'Andriamanitra, ao amin'ny herin'Andriamanitra. Dia ory zareo, masina ianao, indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko, arak'izao hitanao izao, saingindrisy ratsy rano, ary ny tany tsy mampavananaka. Dia izao no teny navalin'i Elisa tamin'izy ireo: hitondray lovia vaovao ao dia asio sira ao anatiny. Dia hoy ny Baiboly hoe dia netiny tany amin'ny Elisa zany lovia vaovao misy sira izany. 20:20. Ary nivoaka nakany amin'ilay niandohan'ny rano izy, Elisa zany, niaraka tamin'ireo vahoaka be dehibe, dia nanipy sira tao ka nanao hoe: zao no lazain'i Jehova, efa nahatsara ity rano ity ao, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana intsony iseho eto. Dia zao vaovao mafaly, ka dia tsara ny rano mandrakandroany araka ny teny nataon'ny Elisa. Engane ka tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny vahoaka tao Jeriko no amonjen'Andriamanitra anareo rehetrarehetra toga eto androany. Amen. Tantaraiko aminareo fa tsy hoe anganoangano na onoono ny filazana fa misy ny ozina sy ny fanaratsy, fa tena misy. Nanomboka tamin'ny fotoana zay nahalavo any Adamasieva, ilay olombelona noharian'Andriamanitra voalohany ary napetrany tao amin'ny Saedena, dia nanomboka tamin'io no nanao ny asany teto ambony tany, ny ozina sy ny fanaratsy. Dia hatramin'izao mbola miasa ny ozina sy ny fanaratsy, ary tena miasa mafy mihitsy izy, tena miasa mafy. Zao moa ny teny efa natao amin'ny Baiboly, Apokalipsy 20:20. Loza ho an-tany sy ny ranomasina fanidina ho aminareo ny devoly zay manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisan'ny androny. Dia zao ihany koa no tantaraiko aminareo fiangonana, amin'ny karazany ny ozina sy ny fanaratsy miasa eto ambony tany ity sy eo amintsika zanak'olombelona. Ary anisan'ny ozina sy ny fanaratsy miasa hatramin'ny taloha ka hatramin'izao andro androany izao, dia ilay ozina sy ilay fanaratsy mpitondra fahafatesana. Averiko indray fa anisan'ny miasa eto ambony tany ity ary eo amin'ny olona amin'izao vaninandro diavintsika izao, dia ilay ozina sy ilay fanaratsy mpitondra fahafatesana. Dia araka ny voalazan'ny Baiboly izao, ry zareo ry ozina sy ry fanaratsy mpitondra fahafatesana no fototra fahafatesana mahazo ny olona alobe, na fototra fahafatesana mahazo ny olona alohan'ny fotoana. Miteny zany mantsy aho, satria
raha ny voalazan'ny salamo fa 70 andinony 70 no jerena dia zao ny fatsapan'ny olona 70 taona na 20 taona ny andronay 70 taona na 20 taona ny andronay zanak'olombelona Andriamanitra indray aza moa dia fanteny any amin'ny salamo any amin'ny Genesis 9:7 hoy izy manao hoe 20 taona ny andro omeko ny zanak'olombelona eto ambony tany tsara Andriamanitra tena tsara izy ka androany amin'izao volana novembre zay lazain'ny olona hoe volan'ny fahafatesana izao no anambarako ary tsofoko rano anareo fa oelavelana ianareo sa tsy hoe oelavela fotsiny fa sady ho salama no tsy marofy oelavelana ianareo sady salama no tsy marofy ometeka mirefitr'Andriamanitra dia veriko indray zany araky ny voalazan'ny salamo fa le salamo no fa 70 andiny 70 fa 70 taona ny andro ny zanak'olombelona ara-taina mateza 20 taona dia manamafy indray aho hoe Andriamanitra indray aza moa dia niteny fa 20 taona ny androntsika zanak'olombelona amen fa raha ohatra kosa hoy ao ka maromaro ao amin'ny fianakavianao na maromaro ao amin'ilay taranakamisy anao no maty alobe na maty alohany fotoana ohatra ao anaty fahazazana dia efa maromaro ao amin'ilay fianakavianao na ao amin'ilay taranakamisy anao no efa maty na hoe ao anaty fahatanorana ka hoe maromaro amin'ny fianakavianao na maromaro amin'ireo taranakao no efa maty na ihany koa efa voafaritra mihitsy fa tsy mihoatra ny 50 taona ianao na ny fianakavianao na nyreo taranakamisy anao dia efa maty na ihany koa tsy karitra hoe ny ato amin'ny fianakavianay ato amin'ny taranakay ny zaza voalohany ateraka tsy maintsy maty any amin'ny faharoa voavelona any amin'ny fahatelo voavelona ny fahefatra voavelona raha ohatra ka misy azana ny fiainanareo satria zava-misy zany dika zany dia zao misy ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana zany eo amin'ilay fianakaviana na eo amin'ilay taranaka manamarina izany zao ny tantarany taranaky ely mpisorona efa nambarako taminareo tamin'ny herina tsy diso tadidiko ndre mandeha nyteny tamin'ny ely mpisorona Andriamanitra arak'izay voalazany ato amin'ny Samoela voalohany ato 2 dia hoy Andriamanitra tamin'ny ely mpisorona ely mpanompoka ianao olona voafitoko ianao voateloko mpisorona ianao fa saingy zao ny taranakao raha mbola tanora ao anaty fahatanorana dia ho faty raha vao herikeriny dia ho faty dia ohatra tsy ninona zany ny ely possible ve zany za ve mpanompon'Andriamanitra za ve ho mpisorona dia ho fatanora ve ny taranako mbola vao herikerina ve dia ho faty ozina nge zany ho ely ozina nge zany andao nge vakitsika voasoratra andiny faraika amin'ny 30 indro avy ny andro zay anapako ny sandronao i Andriamanitra sy ny sandrony taranadrainao ka tsisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao tsy ho tratrantitra tsy ho 70 taona tsy ho 20 taona zany ny 20 taona zany dia takany hoe lavitra dia lavitra andiny telo amin'ny telopolo tapafarana ary ny taranakao rehetra
dia ho faty raha vao eritreriny. Dia ilay nambarako teo hoe ohatrany tsy nino Eli, ohatra tsy nino an'izany izy. Be dia be tokoa nge ny olona no tsy mino fa mbola misy ozina na mbola misy fanaratsy eo amin'ny mpitondra fahafatesana ao fiainany e. Mieritreritra mantsy ny ankamaroan'ny olona hoe reo olona izay mbola lavitra an'Andriamanitra, reo olona mbola gentilisa, reo olona mbola olona izao tontolo izao, any tena hitana ozina sy fanaratsy manao ny ataony. Fa izao efa mpino, izao efa olon'Andriamanitra, izao efa zanak'Andriamanitra, izao efa manandraikitra be mihitsy ao amin'ny fiangonana misy ahy. Ohatrany tsy mitombona zany hoe mbola misy ozina mitoetra eo amiko na mbola misy fanaratsy mipetraka. Ohatrany mieritreritra ny olona maro tsy tena mino izy. Ry havanao na iza dia possible hisy ozina sy hisy fanaratsy mipetraka eo aminy. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Ely mpisorona, satria tsy mino anao dia hoporofoko aminao fa tena misy ozina eo amin'ny taranadrainao. Misy ozina mpitondra fahafatesana eo amin'ny taranadrainao, ary ny famantarana na ny porofo fa misy an'izany eo aminao dia ity: ho foaty ny ray andro ny zanako rola, dia tsy iza akory zany fa Ofinia sy Finiasy. Foaty ny ray andro. Tena tsy lava be ny teny nataon'Andriamanitra, tsy lava be ny andro, fa vetivety dia maty ny ray andro tokoa zanandroalahy. Iny zany vao niaiky Ely hoe tena misy ozina mpitondra fahafatesana ato amin'ny taranako. Ka ny vaolany raha ohatra ka misy an'izany eo aminareo dia ity: mila tapana aingana, mila foanana aingana. Amen. Amen. Noho izany dinio sy fataro ny mombanao manokana, momba fianakavianareo, momba ny taranakareo. Ary aza mieritreritra ianao hoe misy zava-doza efa tena goavana be, izay anao vao hiaiky fa tena mbola misy ozina na mbola misy fanaratsy mpitondra fahafatesana eo aminareo. Dinio fa na dia zavatra kely bitika azy, izay aloha ny zava-misy ankehitriny, dia mandraisa fanapa-kevitra hoe tsy maintsy toeriko ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana. Amen. Amen. Mbola ry zareo ozina sy fanaratsy ihany koa no fototra ny zavatra ataon'ny olona miafara amin'ny fahafatesana. Misy zany karazan'olona, karazana fianakaviana, karazana taranaka mihitsy, zavatra rehetra izay ataony na inona dia miafara fahafatesana mandrakariva. Na hoe tsy mety foana ny ataony, na hoe mandaboka foana ny ataony, na hoe maty akarana foana no ataony. Tsy fidy olona io fa na manam-pahaizana le olona na bady be, na be diplôma le olona na tsy manana, na olona avy eto andrenivohitra le olona na avy any ambanivohitra, raha mbola eo ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana dia hidofotra foana ny zavatra ataony. Fomba fiteny ankehitriny zany, hidofotra foana ny zavatra ataony, hiafara fahafatesana foana ny zavatra ataony, andamoka sy ho maty akarana foana hoy aho ny zavatra ataony. Ary na inona torevitra omena an'le olona, na hoe taridalana omena an'le olona mbola misy ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana. Satria fanaon'ny olona mantsy dia izao, rehefa mahita ny zavatra ataon'ny olona hoe ataon'le olona dia midofotra foana, ratsy fefara foana, dia mamety torevitra izay manatsaina, mamety torevitra reo izay milaza hoendry, mamety taridalana. Ary na inona fanampiana, na hoe fanohanana ara-bola na fanohanana ara-pitaovana atao an'le olona
zay mbola misy ozina sy fanaratsy a mpitondra fahafatesana satria zany koa fanaony olona andao eza alanenina farany aminao ity anampianao araboly izahay anampianao ara-pitaovana izahay ry avanao raha mbola eo amin'izany olona zany ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana dia ho rava foana ny ataony ho rava foana no ataony zany ake no nahazo ny ponina tao Jeriko arak'ilay tenin'ny baiboly no vakitsika terem-boalohany andao verina vakina le teny mpanjaka faharotoko faharoa andiny fahasy amby folo manomboka hatreo aroa ny ponina tao amin'izany tanany zany tamin'ny Elisa masina ianao ino tsara toerana ity tanany ity tompoko arak'izao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampavananaka dia hoy Elisa hitondray lovia vaovao aho ka siosira ao anatiny dia neta tany aminy zany ary nivoaka nakany amin'ilay niandohan'ny rano izy dia nanipisira tao ka nanao hoe zao lasain'i Jehovah efa natsara ty rano ity aho ka tsisy fahafatesana na tsy fahavanonanaka intsony iseho eto nandritry ny 10 taona dia nanao ny ataony tao amin'ilay tanàna ny Jeriko sy tamin'ireo olona nonina tao amin'ny tanàna Jeriko ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana tena mafy tamin'izareo mihitsy fiantraikan'le izy satria ny vehivavy tao a tsy navananaka ny asa famialoman-tena nataony olona tao a tsy nesinety ny famolena tsy namokatra ny ofimpiana tsy navanina zay zavatra afakoatra zany no heverin'olona fa azo atao hidiram-bola midofotra zany ny fiainan'ny olona tao amin'ny tanàna Jeriko satria nahoana satria mbola tao le ozina sy le fanaratsy mpitondra fahafatesana izany dia inona ny vahaolana dia tsotra tsy maintsy ny foanana zany ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana izany mba tsy ho ao amin'ny tanàna Jeriko intsony ary mba tsy hoe ho amin'ny olona intsony ary Elisa mpanompon'Andriamanitra no nataon'Andriamanitra fitaovana nanapaka sy nanafoana an'izany ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana izany amen amen androany ihany koa dia mino teny koa fa raha mijory eto anatranareo aho dia veriko hoe zao ny fotoana anaovan'Andriamanitra ho fitaovana mba hanafaka anareo mba hamonjy anareo ho anareo izay matsapa fa mbola misy ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana eo aminareo tsaroko ty teny ity ho Jesosy ato amin'ny Matitiko fahavalambin'ny folo andimy fahavalambin'ny folo hoy izy zao ny teny nataon'i Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa na inona fehezina ty ambony tany miteny amin'ny mpanompony io Jesosy dia ho fehezina ny an-danitra ary na inona vanareo ty ambony tany teny Jesosy eto dia ho vana ny an-danitra zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra io zany dia tsy olon'olom-pony farak'izany titra entiny zany hoe mpanompon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fahefana mba hampiasa ny anaran'i Jesosy zany hoe nomen'Andriamanitra procuration hampiasa ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra dia tena manaiky hoe hiara-iasa mpanompony zay tika n'io teny io zany hoe raha misy fanapaha-kevitra raisiny mpanompon'Andriamanitra ty ambony tany dia tsy misalasala ny any an-danitra ekena zay fanapaha-kevitra izay amen androany zany aho anao tahaka nataon'ny Elisa ho tapahako sy foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny herina ozina sy ny herina fanaratsy mpitondra fahafatesana nisy teo aminareo na manaona sy manao ny endrika sehoany dia matoky fa anamarina zany Andriamanitra dia ho afaka ianao ho afaka ianareo asiteka farazay mafy halleluia amen
noho izany amin'ity androandroany ity hoy aho aminareo izay manaraka zao fotoam-bavaka izao any ambadika any amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny télévision hoy aho aminareo dinio sy fantaro ny mombanao ny momba ny fianakavianao ny momba ny taranaka ny avianao fa dinio sy fantaro tompoko sola ka mbola misy ozina sy fanaratsy mitondra fahafatesana mitoetra eo aminareo mety tsy tena mbola misongadina be angamba ny tena mission fa mbola kely mbola bitika fa tsara ny amataranao ny fisiny aza vela amita mission goavana be izy zay nao voatokasaina zay nao vao hoarisaina zay nao vao andray andraikitra aza vela mita hoe hitona fatiatoko e zay nao voatokasaina zay ianao vao andray andraikitra dia nisy fantary ny momba anao ny momba ny fianakavianao ny momba ny reo taranaka ny avianao sola ka iolana mahazo anao tsy mety miala io amam-bolana tsy mety miala amataona tsy mety miala fa dia ohatrany hoe taizana olana ianao sola ka izany olana zany ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana ny ao ambadika zao mantsy ny vaovao mafaly vaovao tena marina ny olona rehetra na izy mino an'Andriamanitra resy lahatra ny amin'ny Jesosy Kristy resy lahatra ny amin'ny sorona nataony teo ambony hazo fijaliana ary mame toerana an' Jesosy olona sy toetra ao anatiny zany olona zany nataon'Andriamanitra ivoaka mpandresy rehefa tojo olana amen na mety hoe mafimafy le olana mety hoe ray andro tsy mety miala roa andro tsy mety miala ray volana tsy mety miala telo volana mety tsy mety miala fa ny azoatoka raha mbola mitoetra ao amin'i Jesosy zany olo zany Andriamanitra mihitsy amoaka azo mpandresy halleloia itsika rehetra toka eto zany dia natao andresy raha tsy zany ve Paoly apôstôly ny teny Korintiana voalohany toko 10:7-10 hoy izy isaora ny Andriamanitra tena misaotra azy aho ianareo ihany koa misaora azy fa izy dia manome fandresena antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany hoe no Jesosy ataonantsika dia mendrika omena fandresena isika mendrika omena fandresena ianao mendrika omena fandresena ianao eny reka andresanao amin'ity volana ity andresanao amin'ity volana ity asioteka mafy be Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve halleloia ary akoatran'izany natao hotahiny isika natao aminina natao ianina fiainana lavorary natao ho tsara fiafara isika rehetra zay manana an'Andriamanitra velona manana Jesosy mona sy mitoetra ato anatsika amin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny olo zao tontolo zao tsy mitovy amin'ny jetilisa fa olona spesial olona miavaka mendrika notahina Andriamanitra mihitsy rehefa nanao voady azonao olona ve zany teny zany Andriamanitra mihitsy rehefa nanao voady tamin'ny Abrahama hoy izy tamin'ny Abrahama ry Abrahama resy lahatra aho ny amin'ny toetranao ny amin'ny teom-panahinao satria nakatony tenika anao ary lay zanako ilay tokana tsy narovanao tamiko rehefa mba nangatako taminao fa tena fonao nomenao ahy noho izany hotahiko anao ry Abrahama ho ambiniko anao ry Abrahama ataoko manana fiainana lavorary anao ry Abrahama ary avy amin'ny taranakao no hitahiko firenena rehetra ambony tany zany hoe zay rehetra mitondra titre hoe taranak'i Abrahama hoy Andriamanitra miheninao fa hotahiko izy ho ambiniko izy ataoko manana fiainana mety izy ary tsika kristiana toka eto io raha tena zay tokoa ny toerana misy anao hoe mino an'Andriamanitra nandray an' Jesosy manana Jesosy ao anaty ka fantatsika rehetra fa taranak'i Abrahama zany ianao
taranaka Abrahama zany ianao. Asio teka mafy be. Dikany dia natao ho tahina tahaka ny Abrahama zany ianao. Amen. Fa raha ohatra kosa mbola misy osina sy fanaratsy mitoetra dia ilay mpitondra fahafatesana eo amin'ny fiainanao, mifanohitra amin'izay ny tsapanao, mifara fahafatesana zavatra ataonao, ho resy lava ianao. Manamarina zany ny tanàna Jeriko ny polina tao Jeriko, na inona izaka nataony zareo tao dia dofotra foana zareo, fahafatesana foana no niainany zareo. Fa rehefa tapaka ny osina, niala ilay fanaratsy mpitondra fahafatesana, dia ahoana ho ny tenin'ny Elisy manompoka androany ary manaka kehitriny dia tsara ny rano tao Jeriko. Tsy nisy intsony fahafatesana tao amin'ilay tanàna. Engany ka amin'ity androandroany ity, amin'ity volana ity, zay rehetra miditra ny varavarany trano fiangonana io, na avy ato ampovoany na avy any aoriana, zay rehetra tonga eto dia ho vonjen'Andriamanitra, ho afan'Andriamanitra. Amen. Hivoaka mpandresy, hivoaka ho afitahina matetika. Zay nataon'Andriamanitra tao Jeriko no ataon'Andriamanitra amin'izany olona izany. Ho tanteraka izay mihitsy izany tompoko. Halleluja. Iaino eke ty tantarako aminareo ity entiko manamafy fa tena misy tokoa ny ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana. Efa nisy tany alobe tany ary mbola misy manakakehitriny. Vaina zao tonga tao amboroko tao tovavy anankiray. Raha niresaka tamiko izy dia olana ara-pitiavana, olana ara-panambadiana no niresahana. Zany hoe za io pastera efa tokony hanan-tokantrano amin'izay, tokony hanambady. Zay aloha zany niresahana dia nampahery azy arak'izany aho. Avy eo no resahany amin'izay ilay tena olana goavana be. Entiko milaza aminareo fa malaka ankehitriny tena mbola misy ny ozina, mbola misy fanaratsy mpitondra fahafatesana. Ary ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana io nanaka anaty sy hanambady mihitsy, hanatokantrano mihitsy. Ina hoe ianao ny zavatra tantarany tamiko. Zao nge pastera mahazo ahy io isiky ny misy lehilahy mifankaty amiko, miaraka amiko, rovolana fotsiny niarahanay, tsy mihoatra ny rovolana dia maty izy. Ary misy aza ray volana mahery kely dia maty izy. Ary tsy hoe lehilahy ray na roa na telo nefa niaraka taminy, fa lehilahy be dia be mihitsy nefa fadiby niaraka taminy. Fa zay niaraka taminy roa volana ihany dia maty, ray volana mahery kely ihany dia maty. Tena tsy haiko pastera ny mahazo ahy. Dia zao no tenen'ny olona amiko hoe tena sipa mafanatratra io izy. Zany hoe vehivavy mafanatratra. Dia nandrian'izay dia somary gaga hoe voaka fomba fiteny avaizandrere zany hoe sipa mafanatratra na vehivavy mafanatratra. Zay ve zany dikany mahatonga n'ilay lehilahy izay miaraka aminy maty daholo satria mafanatratra izy. Dia azoko zany izy misy ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana zany eo aminy, dia tsy maintsy volon'ilay ozina sy ilay devoly sy lehilahy miaraka aminy mba tsy afaka anangana tokantrano na anangana fanambadiana amin'ny alalan'io vehivavy io. Ka raha ohatra matsapatena tokoa azy ianao androany amin'ny alala zany afatra entiko zany hoe mbola misy ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana ao aminao, dia ity ny vahaolana. Miverena amin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra. Satria tsy misy maafaka any ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana io mba tsy hoe eo amintsika. Tsy misy maafaka antsika amin'izany afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tsy misy. Noho izany ny vahaolana lehibe indrindra isika miverina amin'Andriamanitra.
ho anareo izay sambatoka eto miverena amin'Andriamanitra ianareo. Ny fomba fiverenana amin'Andriamanitra dia mino an' Jesosy zanaka natokan'Andriamanitra zay efa nomeny antsika zanak'olombelona. Mino ilay sorona nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ary mandray an' Jesosy mba hiditra sy toetra ao anaty. Zay zany a dingana voalohany, lalana mitondra antsika ho amin'ny famonjena sy ny fanafahana manoloana fisina ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana. Ary na dia isika zay fa ela be no na kristiana antsika na mpivavaka tsy hatato azy, mila mandiny tena ianao sao sanatria ka efa tsy ao aminao tsony Jesosy fa efa niala taminao izy. Anika possible ho diso fanantenana ianao raha zay ny marina. Zao zany vaolana mila verina amin'Andriamanitra isika rehetra na iza na iza toka eto, ary mila mananatoka fa Jesosy Kristy dia velona sy mitoetra ato anatsika ato. Amen. Faharoa, aoka hijoro anao ka ndray andraikitra tapao sy voano amin'ny anaran'i Jesosy ny ozina mpitondra fahafatesana eo aminao na inona endrika isehony, indrindra fa le ozina mpitondra fahafatesana. Avoay ary roay hiala eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana na inona endrika isehony dia avoay izy hiala, roay izy hiala eo amin'ny fiainanao. Amen. Ny fanananao mpalompon'Andriamanitra tahaka anay tombony ho anao, fa ianao mihitsy mila mijoro, satria nahoana ny fahefana ke entina manohitra andreo hery roa ratsy ireo ke efa nomena antsika pino hoe efa nomena antsika fiangonana e. Ahoana Jesosy lioka 10:10 indro efa nomeko anareo ny fahefana manitsaka maiko sy mandresy ny hery rehetra anana fahavalo ka tsisy ampaninina anareo zany. Resy ny fahefana dia ampiasao tompoko. Zay zany dingana faharoa. Dingana fahatelo, aza vela vita mission eo aminao mihitsy ny oza sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana. Na dia atao hoe mission mbola kely sy bitika azy no asehony eo amin'ny fiainanao dia aoka ho tonga saina ianao. So sanatria ka hitarin'ilay oza sy ilay fanaratsy ny mission ka anao zavatra goavana aminao izy fa hoe vonjeo araka ilay fomba fiteny malagasy hoe kendao voatoa miara loatra. Fa dia n'izao dia efa tapao ny ozina roay ny fanaratsy. Tantara aminareo zavatra nisy ingialo hoe ndre mandeha nisy mpanompon'Andriamanitra namana izay, olona tsy parary izy io, tsy parary, tapoka dia tapoka narary izy. Dia rehefa narary izy dia nampidirina hôpitaly. Fatao ny hôpitaly tao ny 2 andro na 3 andro, na atao daholo ny azo atao rehetra hoe analizy na inona ihany koa eko, fa tsy hita mihitsy ny loharanona retina. Kanefa izy amin'io marary be, marary mafy. Dia rehefa namaky tany amin'ny hôpitaly ao teo vady aman-janany dia afaka andresaka izy, vao nahita azy dia efa tsy nanantena an'io lehilahy io velona. Tonga dia ratsy ny saiko, tena ho faty ity lehilahy ity, ho faty ity mpanompon'Andriamanitra ity. Dia zao ny tantarainy tamiko, ivavao a pastera tena délivre ho ao izy, satria izahay miralahy isany dia tsy nisy ny oatra 50 taona dia maty. Ary ny zokoko lahy le maty farany teo
tovy amin'izao taonako zao mihitsy izy maty ka io mpanompon'Andriamanitra io raha tsy diso fitadiako afaka ray volana angamba ny anniversaire tamin'izay raha tsy diso fitadidiako no zany a dia efa niomana mihitsy ny ozina sy fanaratsy mitondra fahafatesana fa tsy maintsy atao maty alohan'ny fadimapolo taonany ity lehilahy ity tahaka ny namelezana ireo zokony no amelezany ny ozina sy fanaratsy azy dia zay natoka ilay solotraretina tsy hita mihitsy hoe iny avy aizy na dia efa mba nanao ezaka ary ny dokotera dia rehefa nandren'izany dia tonga dia fantatro be hoe tena misy ozina sy fanaratsy mitondra fahafatesana ity mpanompon'Andriamanitra ity dia nitoroteny tamin'izy menakavy teo aho dia avy eo hivavaka ho anao zako dia mivavaka ho azy aho dia livreko izy tahaka nataon'ny Elisa tonga dia nalainy le sira natsipo atao anaty rano ary nanambara izy hoe tsisy fahafatesana intsony na tsy fahavanonanaka iseho eto amin'ny tanàna Jeriko ity dia tahaka izany nataoko taminy tapako ny ozina roako le fanaratsy tondra fahafatesana taorinazay dia nambarako tamin'io lehilahy io hoe tsy ho faty zany ianao fa ho velona mbola anao ny asan'Andriamanitra ianao dia amaina ozy misaotra pastera dia lasa nandeha vao lasa asa ora firy nandehanako tonga dia hita le dokotera sotraretina tonga dia hita dia nomena fanafody dia tonga dia vetivety teo anao ihany ohatrany hoe tsy niandry ndray alina akory fa tamin'iny andro iny mandra-patonga maraina olona efa sitrana sy salama be izy halleloia tonga dia azoko tsara hoe le osina sy le fanaratsy mpitondra fahafatesana zay efa namonina faty an'ireo zokony ary mikasa mono azy no fototra natoka ilay sotraretina tsy hita na fenina satria manatandrona ry zareo osina sy zareo fanaratsy hoe amono afaty an'ity lehilahy ity ihany koa tsy mampanompon'Andriamanitra ke ny ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesany tsy mampinipiny tsy mampivavaka fa raha mbola eo izy tsy maintsy mamita mission fa rehefa tapaka le ozina voaroaka le fanaratsy tsy sevitra tonga dia hitany dokotera ny sotraretina menazy ny fanafotsa azy azy tonga dia sitran'izy ary hatramin'izao tsy verina tamin'ntsony ny aretina hatramin'izao salama sy tomady izy tahaka izany no amonjen'Andriamanitra nareo ray toka eto ry havana malalo asioteka farasay mafy be halleloia amen zao azy andeo tsika rehetrarehetra io a anao vavaka amin'izao fotoana izao inona ny vavaka ataontsika fanamafisana ny falorantsika tena ho an'Andriamanitra aloha satria ny fiverenantsika amin'Andriamanitra no fototra voalohany mahatonga antsika mendrika no vonjena ary mendrika no afahana amin'ny herina osina sy ny herina fanaratsy mpitondra fahafatesana faharoa dinio ao anatin'ny vavaka fantaro ao anatin'ny vavaka ny mombanao dia nisy fantaro ao anatin'ny vavaka ny mombanao momba ny fianakavianao momba le taranaka ny avianao sola ka tena mbola misy ozina sy fanaratsy tena fahafatesana eo aminao eo aminareo mianakavy ao anatin'ny vavaka zay atao ihany koa aoka hijoro anao ho lehilahy ho vehivavy mino sy manana fahefana inona zany tokony ataonao avy hatrany dia tapao amin'ny anaran'i Jesosy le ozina sy le fanaratsy mpitondra fahafatesana eo amin'ny fiainanao avy hatrany dia roay hiala amin'ny anaran'i Jesosy le ozina sy le fanaratsy mpitondra fahafatesana ary manana finoana fa resinao io zao raha teo ihany koa moa hivavaka ho anareo amen ka mialoha ny idirantsika amin'izany a dia antany aho hoe iza aminareo toka eto izy sambany anao toka eto natao hoe efa ela ihany anao toka teto fa zao ianao vo tonga
nandray an'ity délivrance goavana be ity ka tapa-kevitra ianao fa hiverina amin'Andriamanitra teny hiverina amin'Andriamanitra arak'ilay toromarika nomeko teo hivavaka ho anareo aho raha misy olona arak'izany tonga eto atsaka ny takison tanana vaovao ianao na fandroana fantelony sambany ianao ho anareo manangan-tanandreny a mandrosoeta aloana eto a fa hivavaka ho anareo aho tonga dia mandroso apetrao eo amin'ny fonareo ny tanana dia matoky fa amangy anareo Andriamanitra ho raisiny ho zanany ianareo ary ho avelan'Andriamanitra ny fahotanareo rehetra hivavaka isika Andriamanitra o ndreto mitsangana eto anoloana reto olona izay tapa-kevitra fa hiverina aminao Andriamanitra anolo tena ho anao Andriamanitra vavaka aminao Andriamanitra ao mamindra fo amin'ny tsiraray avy amin'reto olondreto anao mamindra fo amin'ny tsiraray avy amin'reto olondreto anao ary avy alao ny eloka vitany avy alao ny atalana nataony ary atsangano ho zanakao izy ireo tsy zanaka ny devoly intsony fa zanakao Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy tapako ny ozona misy amin'ireo olona ireo ary avokako ny fanaratsy izay nanjaka teo aminy miala amin'ny anaran'i Jesosy zany miala amin'ny anaran'i Jesosy zany tonga dia mivoaka vao anatin'ireo olon'ireo ilay fanaratsy ny herina ary tonga dia levona le ozona resy anareo tsy mazaka an'izao vavaka ataoko izao ianareo misaotra tompo anao reto olona reto anio ampitso ary mandrakizay amen dia mahay reza tompoko makatoerana zany ianareo dia andao amin'izay tsika rehetrarehetra azy hiaraka hijoro hiaraka hivavaka anolo tena ho an'ny tompo dia hiaraka hivavaka anapaka le ozina androaka ilay fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy matoky famonjy anao Andriamanitra rehefa avy eo anao tahaka nataon'ny Elisa ao hivavaka manokana ho anareo rehetra andao tonga dia hivavaka tsika tsiraray avy samy mivavaka izy samy mivavaka izy samy mivavaka izy samy mivavaka tsika rehetra tompoko asandrato ambony dia ambony ny feonao lay hafanam-po mihitsy no asehoy fa aloatra andreo ozina sy ireo fanaratsy ianao ka androany dia ho afaka ianao asehoy mihitsy lay hafanam-ponao lay fanirianao fantratra ny ho afaka sy ny ho voavonjy asehoy zany asehoy zany asehoy zany asehoy zany asehoy zany tapaho amin'izay ny oziny vavanao no manapaka azy tapaho amin'ny anaran'i Jesosy vavanao no manapaka azy
ray amin'ny anara Jesosy ny ozana sy fanaratsy. Ray amin'ny anara Jesosy ny ozana sy fanaratsy. Resitsika rehetra io e, resitsika io, resitsika io, resitsika io, resitsika io. Resitsika io, resitsika io, resitsika io. Amin'ny anaran'i Jesosy, tapaka ny ozona, voaraka fanaratsy. Tsisy fahafatesana idominy intsony amin'ity fiangonana ity. Tsisy fahafatesana idominy intsony amin'ity fiangonana ity. Mangina isika, mangina isika, apetrao amin'ny folonao tananao. Dia ao anaty vavaka ataoko a, dia hiala ao aminao ilay ozana sy ilay fanaratsy. Henonao mihitsy hoe miala ry zareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tapahako sy foanako ny fisiana ozona, dia ilay ozona mpitondra fahafatesana izay nidominina tamin'ny fiainan'ireto olona ireto. Tapahako sy foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary ilay zavatra ratsy rehetra nentina teo amin'ireto olona ireto, teo amin'ny tenan'ny olona, teo amin'ny zavatra nataon'ny olona, ilay voniko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny fanaratsy rehetra, ilay mpitondra fahafatesana ihany koa, tonga dia mivoaka, tonga dia mivoaka. Mika fe mahery dia mivoaka, mika fe mahery dia mandiana. Resa fanafahana. Avelao izany dia, avelao izany dia. Maninona no mbola avelao itoetra aminao izy? Avelao izany dia, avelao izany dia. Amin'ny anaran'i Jesosy, voaraka fanaratsy, voaraka fanaratsy, voaraka fanaratsy, voaraka, miala, kiale, kiala, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Avelao andeha, avelao andeha. Ika amin'ny fehamahery le karazana le mpitondra fahafatesana tonga dia andeha daholo rehetra. Avelao andeha, avelao ivoaka, avelao andeha, avelao ivoaka izy. Tompo, vonjenao ny fiangonanao, vonjenao ny isam-batan'olona, zay rehetra manaraka zao fitaom-pivavahana zao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, tapaka ny ozona any, voaraka fanaratsy ihany, tapaka ny ozona, voaraka fanaratsy. Tsy maintsy mandeha, tsy maintsy mandeha, tsy maintsy mandeha, tsy maintsy mandeha. Misaotra Tompo, zay rehetra nandray an'izao afatra netiko izao, toloko amin'ny anaran'i Jesosy, mendrika ho afahana izy. Hoy Elisa, manomboka androany, tsy hisy fahafatesana na tsy fahavanona anankitsony hitranga eto Jeriko. Androany ihany koa dia ambarako, manomboka androany, tsy hisy fahafatesana hidominina intsony amin'ny reto olona reto, na amin'ny lafinina na amin'ny lafininina. Tapaka ny ozona, voaraka fanaratsy. Ary ambarako amin'ny mpasahina ny fahavelomana indray sy ny fiainana be dia be. Zany no apaka fiainana ty fiangonana ity androany sy amin'izao volana novembre diavina izao. Misaotra Tompo, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Amen.
andoantsika anao iranankiray a etsika maneho afaliana satria tsara amintsika ny tompo dia toizantsika ny fotoana avy eo. Halleluja! Mino afananjay anao a olona afaka zasy anao mendrika hifaly sady zany ve manasanao hitsangana amin'ny toerana misy anao dia andesika sady hisaotra ny tompo amin'ny hafaliana lehibe satria afaka nandray zavatra lehibe tamin'ny tompo zasy anao androany mandritra nyity volana novembre ty dia hofoana ny herin'ny maizina rehetra manalikaliko amin'ny fiainantsika. Halleluja! andesika tiaka mafy voninahitry ny tompo Sotanao Andriamanitra reto Sotanao Andriamanitra reto Sotanao ny fahasoavanao
rehefa miaraka amin'ny Jesosy Sotanao Andriamanitra rehetriko Sotanao zay Sotanao ny fahasoavanao Sotanao zay Halleluja! Ataovy mafy ny tiako ao voninahitry ny tompo. mahazo toerana tompoko dia ho faranantsika aloha zao fotoam-bavaka izao ka apetra amin'ny fonao tananao. Andriamanitra misaotranao izahay fa afaka namonjy ty fotoan-dehibe ity ka nietsika nataon'ny mpanomponao teo ho famonjeny sy ho fanafana ny olona dia ho amarinonao eo amin'ny fiainana ka ho afaka tokoa ny olona ahita voninahitra ao ny tsiraray avy ka dia misaotra Andriamanitra makasitraka sy mame voninahitra anao zahay. Halleluja, amen. Dia ino izay zany